Azo ivelomana tsara sy voarana eo amin'ny fiainana ny mahatantsapam-boly sy mpiompy. Nanapirofo ny famarinan' ny fekritama na ny fivondronam-be ny Federasiona ny Tantsaha eto Madagasikara. Milaza ny mpitantana ity fivondronam-be ny Tantsaha ity fa na ny asa izay heverina ho kely indrindra eo amin'ny tontolo ambanivohitra toy ny fambolena anana sy ny fiompiana koa azy dia ampy atao fivelomana raikitra ka mahavelona. Ny mpampiofana mba ho lasa tena matihanina no tsy ampy amin'ireo Tantsaha ka zary tsy misy fivoarana ny FIHARIANA ka manaraka izany ihany koa ny fiainan'ireo Tantsaha maro. Tena azo atao no mivelona sy miaina ao anatin'ny fambolena sy ny fiompiana fotsiny ny ataonao dia tena afaka mivelona ianao, afaka mampiana-janaka, afaka mitsabo tena, afaka mahazo andreo karazana fiariana ara-tsosialy rehetrarehetra iainana amin'ny alalan'ny fambolena sy ny fiompiana. Izay no nahatonga ny hoe tena ilaina ny karazana fampiofanana, tsy ny fampiofanana ara-teknika fotsiny ihany fa tena ilay fampiofanana ny Tantsaha ho lasa matihanina mihitsy. Raisika fotsiny zao reto voananana hitantsika reto izay ampiofanana ny olona na ny fomba fampiasana ny voananana na ny fomba fambolena azy na ireo karazana teknika indrindra ny tena eo amin'ilay resaka hoe fitantanana n'ilay FIHARIANA. Eo ny tena tanjona satria matetika isika mamboly be dia be ao anatina fotoana anankiray dia misy fotoana anankiray tsy mamboly. Amin'ity fanadihadiana ity dia hojerentsika manokana ny FIHARIANA fiompiana akoho. Saika ny malagasy rehetra manerana nosy tokoa mantsy no miompy akoho, saingy fiompiana tsy dia manahoana loatra izany. Toa fanampin-draharaha fotsiny ihany fa tsy tena idirana misehatra matihanina. Betsaka tokoa ny mpiompy akoho fa tsy hitany ao an-tokantrano akory ny fidiram-bola azo avy aminy ho an'ny maro. Efa niompy akoho ihany hatramin'izay fa ny tena hitako hoe olana dia tsy hay le mandanjalanja, ohatrany hoe tsy ampy teknika izany, tsy hay mandanjalanja le hoe tokony ho izao ny sakafony akoho dia vetivety izy dia lehibe, fa misy an'izany hoe fanana kely fotsiny izy amin'ny maraina dia hariva koa izy vao miditra dia ny hariva azy indraindray tsy misakafo dia lasa ela be le akoho vao mitombo. Dia izay izany no hitako hoe tsy ohatrany ataon'ny olona tsy dia haton-draharaha loatra izany le fiompiana akoho fa atao ambinambiny. Tena mifanohitra amin'izany anefa no lazain'ny tanora hafa izay maniry ny hiditra amin'ny sehatra fiompiana akoho fa tena azo ivelomana izy ity. Efa nahazo fiofanana amina fiompiana akoho izy saingy ny vola enti-miainga amin'ny fandraharana no tsy mbola eo am-pelantanana. Azo atao antom-pivelomana raikitra mihitsy ny fiompiana akoho raha nambarany. Mahavelona tokoa ny fiompiana akoho satria voalohany indrindra aloha izy dia efa hatramin'ny ela Tantsaha miompy akoho, izany hoe afaka hotrandrahana io satria raha vao fehy tsara le izy rehefa nahazo formation zay zao dia afaka mahafantatra tsara ny sakafony hoe izao ny sakafo misahaza azy, izao ny traitement-ny, izao ihany koa ny trano takiana aminy. Izany hoe rehefa tena voatrandraka le izy dia tsy dia mandany vola le fiompiana akoho. Midanadana ho an'ny malagasy tokoa ny tsena anatiny amin'ity sehatra ity satria mbola ambany dia ambany ny fihinanany malagasy henan'akoho, eny fa na ny atody akoho ihany koa azy. Tsy mbola mihinana akoho 2 kilao isan'olona isan-taona akory ny malagasy raha toa ka mahatratra 20 kilao isan'olona isan-taona ny fihinanana akoho any Eropa ary mahatratra 30 kilao isan'olona isan-taona izany ao Senegal. Amin'ny fihinanana atody indray dia zara raha mihinana atody 20 isan-taona amin'ny ankapobeny malagasy raha toa ka 150 sy 200 isan'olona isan-taona izany ho an'ny ao Frantsa ary 70 isan'olona isan-taona ho an'ny Inde. Zavatra telo amin'ny ankapobeny no tena tokony ho fehezina izany voalohany indrindra dia ny akoho satria izy no hanome vokatra. Tsy maintsy ilay karazany tena tokony ho izy hoe akoho manatody lava dia akoho manatody lava tahaka ny vokarin'ny agrifarma ohatra. Dia faharoa manaraka izany ny toerana hipetrahan'ny akoho, izany hoe ny tranon'akoho sy ireo fitaovana isan-karazany ampiasaina ao anatiny izay vatsian'ny agrivety ihany koa. Dia fahatelo sady tsy latsa-danja dia ny sakafo ary io matetika ny tena zava-dehibe ao anatin'ny fiompiana ny akoho, tsy maintsy ara-dalàna ny sakafo. Ohatra voafehy ireo anankitelo ireo dia manaraka ho azy ny fahasalamana, tsy maintsy hotomomana izay tsy maintsy tandrovana ihany koa dia azo vokatra tedavina. Tiany toiga ampifantarina ny tanora rehetrarehetra amina resaka poulet de chair fotsiny aloha afaka 2 amin'ny 30 andro dia efa mahita vokatra tsika
manaraka le teknika rehetra miaraka amin'ny sakafona. Inona roa amin'ny telopony dia efa mahitatsika lanja velona 2 kilao sy 100 grama. Ary ohatry ny asa rehetra, ohatry matihanina ianao manao an'io fa tsy hoe fanampina asa, tsy izay fa tena asa ny miompy. Ary petabe mifantatray manao an'izay. Ohatran'izay koa ny resaka hoe mpanatoto lava. Ny teny anareo fa raha resaka mpanatoto lava, amin'ny voalohany marina fa mamoaka vola ianao fa manatody afaka enim-bolana fotsiny io na ao anatin'ny 4 bolana hatramin'ny ambony dia miverina ny volanao nanaovanao ny investissement rehetrarehetra. Voaporofo arak'izany fa tsy misy tsy azo trandrahana ka atao fanohatra ho an'ny fampandrosoana ny sehatra rehetra misy eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Izany hoe ny fambolena sy ny fiompiana. Voaporofo ihany koa fa tsy ampy ny fampiofanana ka sakana amin'ny fampivoarana ny seha-pihariana rehetra izay resahana indrindra ity sehatra eny amin'ny tontolo ambanivohitra ity. Manamafy ny mahazava-dehibe ny fampiofanana omenan'ny tanora sy ny tantsaha mba hiditra amin'ny sehatra ny fandraharahana sy ny matihanina ny tale ny OIT na ny rantsa ny firenena mikamana momba ny asa eto Madagasikara. L'Organisation internationale du travail a une approche qu'on appelle IVOHARY. Manana ny paikady fampiofanana azy manokana antsoina hoe IVOHARY ny OIT, tsotra sady mora ary fanta-daza maneran-tany zany. Tsy natokana ho an'ny manam-pahaizana sy ireo mpandraharaha irery ihany io fomba fampiofanana ny OIT io, fa natao ho an'ny rehetra, eny fa na dia ireo izay tsy lasa lavitra tamin'ny fianarana azy. Izany no natao dia mba ahafahan'ny tanora miditra amin'ny fandraharahana, ary izany mihitsy no mampiavaka azy satria tsy voatery andro fotsiny tolo-klasa omen'ny fanjakana ny tanora fa tena mila omena tosika mihitsy mba hiditra eo amin'ny sehatra ny fandraharahana. Ho an'ny tetikasa FIHARIANA dia azo ampiarina mihitsy ho an'ireo izay voahiditra amin'ny fandraharahana ity paikady ity. Ny sehatra asa rehetra mihitsy mantsy no azo ampiarana izany. Nous voulons former des jeunes agriculteurs en utilisant cette même approche pour les amener à faire, par exemple, à avoir des idées dans la transformation de fruits et légumes, par exemple, et comment d'abord créer et développer l'idée. Efa nahazo fampiofanana amin'ity paikadiny OIT ity ihany koa ny mpampiofana avy amin'ny tetikasa FIHARIANA ka afaka hizara izany ho an'ny malagasy rehetra. Raha ho an'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina izay tompo-kevitra voalohany amin'ny tetikasa FIHARIANA dia velorano sy fampanantenana nataony isa-paritra ny ananganana toeram-piofanana. Mbola manamafy izany ihany izy amin'ireo toerana rehetra lalovany amin'izao. Ao anatin'ny FIHARIANA dia zao ny zavatra ataontsika. Maromaro ihany ireo dosie izay azo fa betsaka tamin'izy ireo no tsy nikelin'ny tompon'andraikitra satria tsy matotra tsara ilay tetikasa. Dia no ataontsika manomboka amin'ny taona ho avy dia ametratsika toeram-piofanana na io ara-pambolena na io ara-teknika dia omena fiofanana mandritra ny enim-bolana aloha ny tanora na hoe ahoana izany mitantana orinasa zany. Dia vita io dia ao ihany nareo ny miofana atao manao manamboatra dossier dia ao tonga dia izay tafavoaka ao tonga dia mahazo ny famatsiam-bola avy hatrany. Zay no ataontsika manomboka zao satria hita ny lesika tao zany hoe inona ny tsy ampy io tsy mila olona hoe be diplôma be fa ny olona manana saina tia karokaroka te hiofana dia ataontsika amin'izany avokoa. Arak'izany miroso atrandy manatanteraka ny velorano ny filoha Andry Rajoelina santionany amin'ireny ny fananganana ity toeram-piofanana eto Antsirabe ity.